Ny vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity ihany koa ny fitokonana izay nataon'ireo mpiasa avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Nanakatona birao ireo mpiasa isaky ny sapan-drarao fanehoana fiara-mientana amin'ny fangatahana, ny famoahana ny filohan'ny FMTA na ny fikambanana ny mpiasan'ny tanàna Antananarivo. Nanatanteraka fitokonana am-pilaminana ireo mpiasa teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Tsy nisy ny fihetsiketsehana navoaka ny toeram-piasana sy ny filanjana sora-baventy fa nombaren'ireo mpiasa tamin'ny alalan'ny fanakatona ny toeram-piasana izany fitokonana izany androany. Anton'izao fitokonana izao moa ny tsy fankasitrahan'ny mpiasa ny fisamborana sy fampidirana ponja vonjimaika any manitra Andrianarivelo, filohan'ny fikambanana ny mpiasa ny tanàna Antananarivo na ny FMTA eny amin'ny fonjana Tamora hatry ny Omaly. Fototra nangany izany moa ny fanambarana nataon'ity filohan'ny FMTA ity mikasika ny fitantanana ny teti-bola natokana anaovana sosialy ho an'ny mpiasa tamin'ny volana desambra teo ka nahatonga andramatoa Monique Rarnosy izay tompony andraikitry ny troapeo anivon'ny komuna nametraka fitoriana. Ny zavatra tena nisy dia tsy misy fandraisany mihitsy amin'ny raharaha fitakiana fanalana mpiasa ny raharaha teny amin'ny tribonaly fa resaka diffamation publique nataon'ny tenako tamin'ny 22 décembre izay mbola niandro fotoana ray volana hoe sao dia mba hisy fiovana izy na mba hisy fialatsiny kely izy fa saingy tsy nisy ary koa izy mbola nanohy foana le fanalambaraka hoe namitokodom-bola. Izay zany ny motiva fa tsy nisy mihitsy ifandraisana amin'ny resaka hoe fitakiana na tsy fitakiana fialan-drakoto na rabe na ramaiva. Zay zany mizo point tena tiako atao fa resaka diffamation eloka enjehan'ny lalàna zany ary vomaika misy arrogance ny olona miaraka taminy raha menacé avocat teny amin'ny tribunal Omaly zay ny zavatra misy. Tsy ilefitra malohany tiraraha moa ny mpiasan'ny komuna raha fanamarina izy ireo ary laza ny anoinetsika fitakiana mikasika ny famoahana ny filohan'ny FMTA.